Ety an-dalambe ety no misy anay amin'izao fotoana izao ny lohahevitrantsika moa zany atao anatin'ny malagasy tsara dia ny tontolon'ny anarana teo amin'ny malagasy sy ny anarana amin'izao fotoana izao ihany koa hoe manao ana fisafidianantsika ray aman-dreny ny anaran-janakitsika. Dia ety an-dalambe ety izay anararoatra ihany koa anontany ny olona sendranay amin'ireo anaran'ny zanak'izy ireo sy ny antony ihany koa nahatonga an'zareo hisafidy an'izay anaran'izay. Ndao ary salame, isaka ny anaran'ny zanakao dia inona nahatonga an'ilay safidy hoe izay natao anarany misy heviny ve? Za tsy nisafidy mihitsy fa ny dada nisafidy an'izany. Manambina ny anarany dia mba tiako hanambina na eo amin'ny fiainana izy izay nanaovako an'ilay izy manambina. Manao madame? Nahoana to? Na tonga nanaovako ny anaran-janako an'izany izay mivady nanao tenerana izay. Tsy sema fa eritreretina fotsiny dia apetaka. Iaho amin'ity dia fity dia toavina. Tenerana foana. Oui, Mathieu ny anarany zanako tamin'ny baiboly nangalana anazy. Raha kely izy zao dia atao Elias, dia raha vavy kely izy dia atao Elia. Zay satria mitondra ny anaran'ny dadany. Ny anaran'ny zanako ny lanto fitambarany anarana mivady zany natambatra. Ny anarako miora. Eric. Ny heviny raha fahafantarako azy dia hoe zava-manitra. Tsy haiko izay nahatonga ny rabofinay nanao an'izay aloha. Avy eo rehefa miteraka dia ataoko misy heviny aloha ny anaran'ny zanako fa tsy hoe apetapetaka amin'izao fotsiny. Mbola vao manamboatra mihitsy ka mbola mpitovo. Manao kokoa amin'izay fianakaviana rehetra malala fa tena alay kely rary krismasy sambatra ho antsika fianakaviana rehetra. Araka ireny efa hitantsika teo ireny dia ireny zany ny valiten'ny olona sendrantsika manoloana izany hoe famoronana anarana sy fisafidianana anarana izany fa andaontsika antany mpanabe ahafahantsika mamantatra bebe kokoa ny hoe manaona marina isika malagasy rehefa tonga amin'izay hoe fotoana hanomezana ny anaran-jaza izay. Dia ety amin'ny lycée Zizira be Arvelo ety izay amin'izao fotoana izao dia andao hiaraka aminay ho ao amin'ny Andriamatoa Ranjato Hereralanto isika hifampizara sy hiresaka an'izay. Miarabanao Andriamatoa Ranjato Hery, kasitrahako ianao nanaiky hifampizara sy resadresaka ampijery antsika amin'ity any ity. Ia, dia miarabanao koa fety dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana. Daorintsika hifampizara. Raha voateraka mantsy ny zaza dia nomena nantsoina amin'izay toetoetra nahitana azy teo izy, ohatra be loha, be tanana. Tahaka izany zany ilay anarana ny antsoina. Fa rehefa tonga amin'ilay hoe mandray telo ny zaza zany hoe amin'ilay fotoana anaovana ny ala volon-jaza aminy dia eo no anomezana azy ilay anarana raikitra. Ary mandrakariva dia ny mpanandro izay nandinika ny toetoetra amam-bitan'ilay zaza no mamaritra an'izay anarana omena ilay zaza izay satria iny no ninono ny taolo fa mitondra ny fiainany iray manontolo ary mandamina ny hoaviny. Finoana no iorenana izany. Saika ny faritra rehetra dia nahitana an'izay fomba izay. Taty aoriana tamin'ny andro ny fifaneriseratsika tamin'ny vahiny mbola taloha ny fanjanahan-tany zany, ny vazaha anglisy moa no tena ny fanerasera akaiky tamintsika talohan'ny fanjanahan-tany frantsay zany, taonjato faha 1970 ny resahako. Dia niako teo amin'ny fahazaran'ny olona tamin'ny fanomezana anarana ny fandraisana izay le anarana manenoneno teny anglisy zay, tahaka ny hoe son. Fantatsika ny anarana amin'ny teny anglisy fa ahitana an'izay tahaka ny hoe Davidson, Johnson, dia lasa hita tany amin'ny anarany malagasy ihany koa izany zavatra izany, tahaka ny hoe Rakotson, Rarson sy ny tahaka an'izany. Nandindona ny malagasy koa ilay fiarahana tamin'ny vazaha frantsay no nivesatra ny fanjanahan-tany ary tena raisina ho zava-panao koa satria tahaka ny didim-panjakana misy aza ilay izy ny hoe ny tsy maintsy anomezana fanampina anarana vazaha frantsay zany ny malagasy.
mariako mantsy fa tany aloha dia tsy nanana n'izany atao hoe anaram-pianakaviana izany na le antsoina amin'ny teny frantsay hoe nom de famille ny malagasy fa dia napetraka arak'izay anarana ny antsoina azy ny olona ary eo le anarana raikitra fa eo koa ilay antsoina hoe anaram-petaka na ny anaram-bositra ary ny anaram-bositra iny aza no tena azo lazaina hoe raikitra teo amin'ny malagasy mihitsy teo amin'ny fiafampiantsoana tamin'ny olona ary zay ny mahatonga ny malagasy ho miala tsiny mandrakariva rehefa anonona anaran'olona satria ny finoan'ny malagasy taloha mantsy dia hoe ny manontonona anaran'olona dia zavatra fady raha tsy azo an-dalana miala iala-tsiny satria tahaka ny hoe manitsy zabitana azy ary lasa zavatra manahirana eo amin'ny fiarahamonina izany toe-zavatra izany ka raha raisika zao ohatra hoe Mboasalama zay ny anarana renam-ponomerina fony izy tsy nanjaka ny anaran'ny zanany i Dama tsisy ifandraisany mihitsy zany ary ny anaran'ny Radama rehefa miteraka ny zanany izy Ketaka raha Ketaka zany dia zay ny anarany